Nipejany ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-tafitra ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy mirindra mampafantatra vonina tanteraka amin'ny fitokanana ny Smart Village eto Bevato. Fanaraha-maso farany lafin'ny teknika sy ny foto-drafitr'asa milony anokanana azy amin'ny fomba ofisialy. Izay no nataon'ny ministra Ramahery John Andriamanoisoa androany niaraka tamin'ireo manam-pahefana eto amin'ny faritry Bonglava sy ny distrika Antsorony Mandidy. Tsy mbola fitokanana no natao fa fanamarinana ny fanatotosan'ireo asa manodidina ny foto-kevitra ijoroan'ny tetikasa Smart Village, ireo fitaovana sy teknôlôjia napetraka, ny tolotra postra malagasy, ny tolotra internet sy fampan'ny fanataka-mo sy ny sisa. Fanandramana teknika ireo fitaovana milony fitokanana ofisialy, sokajiana ho prototype ity Smart Village eto Bevato ity, toa azy ity daholo ny endrika ny fitaovana ny tolotra eny amin'ny Smart Village natsangana manerana ny nosy. Vita ny fanaraha-maso, mitsangana ny foto-drafitr'asa, mipetraka ary azo ampiasaina avy hatrany ny internet, vonona ireo tolotry ny postra malagasy, vonona ireo tompon'andraikitra hiasa amin'ny birao, vonona ireo fitaovana, solosaina, tablety sy ny sisa, dafa petraka tanteraka ny foto-drafitr'asa, vonona ho amin'ny fitokanana.